Eny ary, gory aby Zosilay miaraka aminao avy aty Ranomafana, miaraka etsika video riva vaovao ary misy mahasoa mahafinaritra ifampizarantsika eto mandritra an'ity video ty ary manasanao hanaraka an'izany video zany hatramin'ny farany. Lazary de avy hatramintsika. Raha ohatra ka mbola tsy mahalala ahy ianao dia afaka tadiavinao na miaraka amin'ity post ty mety misy ny anarako eny de cliqueo fotsiny de tonga any amin'ny profilako ianao dia fa fenofeno isan'ny namana na izany afaka manaraka foana ny post rehetra ataoko eto amin'ny mirako ianao raha ohatra ka miklika ilay suivi na follow zay akaiky ny soratra misy ny anarako eo amin'ny fotoana hijerevanao ny profilako zany. Dia afaka manaraka ireo post maro samihafa araka ny nambarako teo ianao atao amin'ny mirako ato zany, ny zava-baovao, zava-mahasoa, dia ny resaka bitcoin dia miakatra be ny valeurany mandritra ny faraparan'ity taona ty de tsara miinvestir ao anatin'ny bitcoin zay raha ohatra ka olona mieritreritra ny ampitombo vola ianao. Dia lazatsika ny zavatra atao voalohany raha ohatra mbola tsy namako izy ianao dia cliqueo ilay suivi na follow de maraka ireo post maro samihafa ataoko mirako ianao. Ny zavatra ho jerentsika voalohany de mahakasika ny antsonina an'ilay hoe ahoana ny investissement amin'ny bitcoin zay. Misy système anankiray vaovao antsoina hoe Rockwall. Système io zany dia ilay système vaovao antsoina hoe Rockwall dia système fanaovana investissement ary mety na hoanina bitcoin zany na hoanina vola dollara tsotra zany. Dia fa mahatratra 7,780 ny olona membre ary total ny actif amin'ny resaka mining sy ny passive income dia misy eo amin'ny 5,004 mahery eo ary total vola mihodina ao aminazy zany zao de mahatratra $1,000,000 mahery eo zany araka hitantsika eto amin'ny site ty. Izy ty dia misy fanaovana investissement maromaro ao anatiny zany, afaka mamakivaky ianao cliqueo le abontage de vakivakio ity ny tompon'ny site dia Victor sy Rafal ity izy roa lahy reo zany. Dia afaka jerenao le izy ohatran'ny site polonais le izy fa mandeha tsara ary mbola vitsy ny olona ataontsika hoe manao promotion anazy ty izy zany de resaka trade ny ataon'izy ireo ary sy mine ihany koa zany na mining and trade. Dia manaova inscription miaraka amin'ity video ty hitanao ireto description eo ato amin'ny mirako ety ohatran'ny amin'ny video nataoko live omaly ty. Dia tonga eto amin'ity blog anankiray foroniko ety ianao de araho tsara io video ato io misy video manoro anao ny étape par étape eo. Ity fomba fanaronana ny compte voalohany ity fampidirana fond ao anatiny zay video nataony Joe amin'ny teny anglisy zany satria mbola eo aloha zany langue voalohany fanakalozana maneran-tany. Dia ny fahatelo ny méthode azahoanao vola ao anatiny misy ny mining, misy ny passive income. Passive income io zany mitovy amin'ny rave share teo aloha
mitovitovy zany ny endriny. Dia mila dia misy an'ilay instety aty ana misy fomba anankitelo zany fomba fahazahoana volo aminazy dia misy plan maromaro ao arakaraka zay tianao. Dia mila focus amina zavatra anankiray ianao, na focus amin'ny mining na focus amin'ny passive income, de manao promotion avy hatrany no ataonao. Reto ny ataontsika hoe level misy anao arakaraka ilay investissement ataonao ao anatiny ao zany. Dia cliquer eto raha ohatra hanomboka avy hatrany ianao de tonga any amin'ny page fanaovana ny inscription ianao. De jereo tsara misy ny lien, misy ny sariko eto akaiky eto, hitanao eo zany sariko. Dia tsy voatery ameno an'ireto page roa le soratra ligne anankiroa voalohany reto ianao afaka dianina iny zany fa zay misy étoile ihany no tsy azonao dianina. Afaka fenoanao ny anarana, fanampina anarana, zany hoe fanampina anarana mandeha voalohany zay vao ny anarana amin'ny raha iny hoantsika aty dia ny anara-petakanao amin'ity site ty de ny adresse email, dia telefôna afaka ampidirinao afaka tsy atsina, dia ny mot de passe averina indroa, ray voalohany eto dia averina amin'ny ray faharoa eto. Dia afaka maka sary ianao, alaina sarinao ao anatin'ny ordinateur dia ovana zany le avatar. Dia aorianan'ny inscription kosehina daholo aloha reto dia ao ambanimbany ao misy bouton registration. Dia rehefa vita ny inscription dia mahazo email ianao dia mila activenao, misy bouton fiactivena anazy zay any amin'ny mail any sady verification ihany koa moa izy iny. Dia zay ny ankapobeny no ataonao rehefa hanao inscription. Dia araho le vidéo ny étape par étape aty ary ihany koa fandraisako amin'ny Facebook group zay miteny anglisy iarahantsika amin'ny Dro ary misy koa afaka mitady amin'ny Google ao koa ianao amin'ny Facebook group officiel na atao amin'ny Facebook dia hitanao ihany koa ny Facebook group officiel izay efa misy membre maro be ao anatiny fa ny izy fotsiny amin'ny teny polonais le noho ny tompony polonais zany. Fa raha ohatra maniry hijery vidéo amin'ny teny anglisy ianao dia afaka miaraka aminay amin'ity Rockwell marketing group ty sady mahazo bonus iarahana amin'ny Dro ajerenao ao anatin'ilay onglet fichier dia misy an'ity fanaovana marketing andro voalohany, andro faharoa, fahatelo, makany zany. Maromaro ireo namana avy any amin'ny BBD fa ato anatin'izy ity ary BBD zay dia miandry eo amin'ny 2 volana eo satria mampanao test ny resaka bot zareo vao milancer ny BBD zany. Dia mbaram-piandry an'izay dia nanao an'ity marketing anankiray mahakasika an'ity système ahafahana manao investissement amin'ny bitcoin, mandeha ihany koa ny perfect money, ny coin payment aminazy ity. Io le izy afaka anaovana ary ihany koa ny adcash, advcash moa zany ny fiteny anazy, advcash na litecoin na bitcoin dia mety daholo zany aminazy ity. Afaka anaovana dépôt daholo zany amin'ny ankapobeny. Dépôt mining moa dia vao mainka tena mety BTC, Dash, Ethereum, ETC, EBQ ary ny ZEC. Ireo coin rehetrarehetra ireo zany afaka anaovanao dépôt
amin'ny resaka mining. Zay amin'ny ankapobeny mahakasika ny Rockwell, araho tsara ireo vidéo ary raha ohatra ka te mba hanamboatra blog mitovy amin'izao ianao dia mandeha ianao afaka mifandray aminahy amin'ny Facebook dia ameko ny fichier HTML ny fichier texte ampidiranao an'le code HTML anazy rehetra io dia valanao fotsiny ny lien. Rehefa ohatra ka fa vitanao nanaraka tsara amin'ilay parametrage ny blog tsotsotra voalohany ianao fatao page vide aloha, dia rehefa hiposter an'le article ianao dia afaka ameko anao ny code n'ity blog ety dia ovanao fotsiny ny lienao ny eto amin'ity bouton ety sy ny bouton ery ambony raha ohatra ka manana nanao inscription ny Rockwell amin'ny lienko ianao. Dia fomba fanamboarana izay blog zay ato jerenao fanaovana duplication ny blog, tsotra kely izy io araha fotsiny vidéo manotoro anazy ao. Ny manaraka notenenitsika dia mahakasika an'ilay lien faharoa miaraka aminazy ity moa dia efa misy vidéo tsena zay mahakasika ny TCP fa misy vidéo miaraka amin'io manoranao tsara étape par étape dia misy fichier PDF téléchargenao avy aminy anarahanao le guide rehetrarehetra. TCP amin'ny manaraka vao tena mivalapatra aminazy io izy fa raha sokafanao ty lien ty dia mahazo mitondranao makany amin'ny vidéo maro samihafa mahakasika ny TCP zay. Dia ny raha manao inscription dia mahazo andro 7 gratuit accès total amin'ny système ianao sady mianatra zany no ihany koa afaka tonga dia manao promotion avy hatrany mitady olona 2 actif ianao dia afaka ataonao premier business ihany koa izy ity 50% ny commission azo avy aminazy aorinan'ilay 7 andro dia mila mi-payer $50 par mois zany izy ity. Araho tsara ireo vidéo, misy vidéo 3 voalohany ety iarahana amin'ny parrainay zany dia ato ianao raha ohatra hanao inscription miditra amin'ity klikenao ty dia miova page vaovao dia sady ihany koa mahazo le bonus fampianarana anao ny fomba configurena an'ilay système TCP mba handeha automatique zany. Lasa hiditra amin'ny étape manaraka indray tsika dia tsy inona zay nahita zavatra vaovao anankiray aho zao zany ny système anaovako ny anahy ny ClickScoin dia mitady satoshi na bitcoin ao anatiny dia anaovako promotion an'ilay TCP. Dia nisy site iray vaovao ty AdBTC ty site anankiray ty zany dia mi-payer tsara fa ity indray anaovako promotion an'ilay Rockwell. Fa ity malaky be efa mahatratra ray tapitrisa mahery ny membre ao anatiny ity AdBTC ity siny malaky be. Hitanao niaraka tsara nampiarahako ny fomba fahazahoana bitcoin na satoshi aminazy ny an'ny ClickScoin mbola 707 satoshi no azoko, ny an'ny ty AdBTC ty fa mahatratra 858 atsany malaky be fomba fahazahoana
satoshi aminazy na azahoanao bitcoin aminazy. Ohatra ataonao maneho inscription tsotsotra ianao alefako eo ny lien ampiarahako ty vidéo ty dia manao inscription ianao de mitady cliquer pub fotsiny zany, de misy code captcha ohatran'izao foana matetika 4-0 falianao zany de submit dia mijery pub zoomeny eo ianao, cliquenao le hoe open de mahazo 12 satoshi zany rehefa avy eo. De manokatra amin'ny onglet vaovao izy dia misy chrono mandeha mihiba ato de andrasanao le 30 secondes iny ho tapitra de azo lay 12.6 satoshi. Tonga de mandeha automatique ny anazy io rehefa tapitra le chrono. Dia ny Clixcoin afaka arahanao amin'ny vidéo teo aloha ny fomba fahazahoana bitcoin aminazy na satoshi aminazy ato amin'ny herina bitcoin ato, de mitovy foana ny fomba fanaon'io na ho an'ny ato BTC ihany koa tena mitovy ny fomba fanao anazy, fa ny ty fotsiny mandeha automatique ny anazy, ny pub misokatra automatique eo foana de manao suivant fotsiny ny ataonao. Somary miadakadana ny connexion. Ny fanampiny mahakasika ny CryptoTab mandeha tsara fa mahatratra 420 ny olona eo ambany koa ao anatiny izy ty, dia 420 ny machine eo ambaniko zany. Dia alevako eo ihany koa ny lien mahakasika anazy ty hitantsika eo fivoarany farapahatonga n'ilay any rindrina any zany. Iny bitcoin maimaimpoana, fomba azahoanao bitcoin maimaimpoana ihany koa zany ny reto site anankitelo reto, na ny ady BTC na ny Clixcoin dia azahoanao bitcoin maimaimpoana. Araha le vidéo teo aloha zay hitanao eto amin'ny mirako any ambanimbany any dia ho hitanao zay mahakasika an'izay Clixcoin sy ny CryptoTab zay, fa ny lien vaovao mahakasika ny ady BTC no ataoko miaraka amin'ity vidéo ty andry an'ilay chrono tapitra antsika. Maro miramina kely ny connexion. Iny izy nahazo 12.6 satoshi dia izy misarge automatique ny pub manaraka. Ohatra ataonao mi-cliquer an'ilay open fotsiny de iny fotsiny ataonao de afaka supprimena ilay pub teo aloha, fermenao any zany. De miandry le chrono faharoa indray de mahazo 10.5 satoshi. Ohatr'izay hatranitrany ataonao zany. Dia raha ohatra mahaliana anao zay de manao inscription, fa ny lien ny ady BTC efa ataoko miaraka amin'ity vidéo ty fa ny lien ty ho an'ny sasany teo aloha dia afaka jerenao any ambanimbany any misy vidéo manao automarque zay, na miditra amin'ilay page Jocelyn marketing ianao manao recherche eto hoe Jocelyn marketing de hitanao le page de any daholo ilay vidéo mahakasika an'ilay CryptoTab sy Clixcoin teo aloha sy ny lien ahafahanao manao inscription ao anatiny zany. Dia zay ny arahantsika teto niazahana natao fohifohy ny vidéo mba ahafahanao manaraka tsara anazy ty afaka arahanao tsara amin'ny phone ny vidéo rehetrarehetra zay alefako eto. Raha olona malaina moa anao dia anao zay fa tsy anahy intsony tsy tsara ho anao zany miasa ny tontolo ny asa amin'ny internet raha ohatra ka olona malaina ny hijery vidéo ianao. Dia azadino izy mifandray amiko afaka nifasako ny lien mahakasika an'ity Rockwell marketing ty avy hatrany ianao na ihany koa
mijery an'ilay blogko eto de izay misy ny mahasoa anao ihany koa afaka manamboatra blog mitovy amin'ity ozy ianao amin'ny alalan'ny fijerevana an'ilay lien ato amin'ity bonus blog duplication bonus aty. Dia ato ihany koa free marketing system ity ilay mahakasika ny TCP. Dia izay ny arahantsika teto mandra-peo amin'ny vidéo manaraka indray. Hello matompoko.